Arabarilana soavina ny tompo mombanao lay Andriamanitra rainao efa nitantananao ny taona 324 nampandalanao ny lalana maro samihafa taony nandalo sedry taony nandalo ady taony nandalo fitahina taony nandalo fifaliana fa ny ombolany FPVM rehetra nandalo ny lalany fibebahantsika fa nitondrantsika nivoaka ho amin'ny famindrampo Andriamanitra andehantsika hidery ndeha hanome voninahitra anazy fa famindrampon'Andriamanitra ny mbola tsy nahalany ritratsika ka nahatratrarantsika an'izao lahady voalohany ny taona 2024 izao voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enky voninahiny tany rehetra. Amen. Velareo alohantsika ny salamo fahatelo amby zato anoizatsika ny fideranan'Andriamanitra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Aza tao fahazarana androany ny mamaky ny salamo fahatelo amby zato io fa tena ataovy any anatin'ny fona ho any mihitsy rehefa mamaky misaorany Jehova ary fanahiko izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina ataovy tena tafapaka amin'ny fonao mba tena ho voarain'i Jesosy zany fisaorana ataonao izany. Ao arinan'io ady ny hira fa 970 mifaliarisaka iza fa nahazo tombo-bavao no ataontsika. Iaraka mamaky ny salamo fahatelo amby zato sika isaorantsika n'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misaoran'i Jehova ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehova ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra izay mamela ny helikao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka izay manarina famindrampo sy fiantrananao izay mahavokisoa ny vavanao ny fatandranao modindray toy ny any voromahery. Jehova manao ny fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra mpahoriana efa nampafantatra amin'ny sesy ny lalaka-lehany izy ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miantra Jehova maro kosa be famindrampo. Amen. Mifaliarisakasha fanasutambava Sanarinuitasa Kaisauisiata
voninahitra aneo anao rery any ry Andriamanitra arainay. Ianao lay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, tompony hery rehetra, tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Andriamanitra tsara, mpanao tsara, manana ny lalana rehetra tianao hitondrananay tsirairay avy, ary manana ny lalana tianao hitondranao ny FPVM. Misaotra anao, mideranao, makasitraka anao tamin'ny lalana rehetra nitondranao ny fiangonana. Tsy takatry ny sainay olombelona izany, fa Andriamanitra anao dia nitanterahanao. Niodikodina teny izahay, nanao tsinitsinina teny raindray ny teny nomenao, fa miora farany katona ny taona, averinao ao anatin'ny fonay, atsingerinao ao andohanay daholy reny rehetrarehetra reny, satria tianao izahay, tianao hovonjena, tianao avotana. Dia misaotra Jesosy a, misaotra noho ny famindramponao. Nataonao nandingana ny taona 324 ka nahatratra ny taona 424. Tsy herinay, tsy tanjakay, tsy niasa fanomponay, tsy ny mahizy anay, fa ny famindramponao a. Mbola afahanay mijoro eto amin'ny tempolo masinao androany. Tonga eto izahay a, tsy mba mahay midera tahaka anareo any an-danitra any. Ary na izay mijoro ary nefa fantatrao hoe mbola maloto molotra, tsy mendrika, fa tonga eto izahay a, isao isan'ny fahamarinanay, ka mba hakasitrao ny fisaorana aloka ny vavanay a, ho fanandratana anao, ho fanomezam-boninahitra anao manao hoe masina, masina, masina Jehovah Tompo maro, entry ny fonany tany rehetra. Amen. Eo am-pitsanganana ihany sika, andrenesantsika ny hafatra nampitondrain'ny Tompo any dada, nanaovantsika ny hira fifoazana fa 750 ny andiny voalohany any, hafatry ny lanitra no ambarany. Hafatry ny lanitra no ambarany, nampitondran'ny ireo tanora haleluiane, ianareo la olombelona raha miane ty atany, miomana fa hiakatra. Hafatry ny lanitra no ambarany, nampitondran'ny ireo tanora haleluiane, ianareo la olombelona raha miane ty atany, miomana fa hiakatra. Anelany saromisy atanana sua, ranomaso veramente ananeti, iraira mifamai no manao sesany, salireo fiainanane, anelanysa. Vavaka isika, voninahitra aneo anao Andriamanitra, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, mpanjaka ny mpanjaka rehetra, tompon'ny tompo rehetra, ary tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Andriamanitra matahotra indrindra, satria miteny aminay hoe aoka ho fantatrao a, fa manana fahefana hamono anao a, ary manana fahefana melona anao. Sotra Jesosy, le fahefana hamelona anay no angatahako Jesosy, le hamelona anay tsirairay avy androany, mba hafantaranay fa olombelona, nirahana,
mpanompo manaiky sy manoa izay sitrako ny fonoa izahay ety ambonin'ny tany itanjotra amin'ny lalana vaovao zay a ianoa ny lalana anay ny anaranao Jesosy no angatana izany amen. Petraka isika. Ho antsika rehetra zao vao miangona dia miarahaba antsika rehetrarehetrarehetra tratrany taona 420 famindram-pon'Andriamanitra mitiafa ho an'ny Tompo isika. Sotra Jesosy. Araka ny teniko teo dia Andriamanitra ny tompony aina. Andriamanitra le Andriamanitra mamelona antsika no angatahako anome aina vaovao ho antsika rehetra. Ity taona ity dia taonany sivana isy vanin'Andriamanitra antsika olombelona tsirairay avy. No mahasivana ny sivana dia ny masotsivana. Le masotsivana mihitsy ny tena tahorana. Fa zay tsy mahararaka ny habe ny masotsivana dia iraraka daholo. Arina itsahany olona. Mirongatra mafy amin'izany ny devoly, androtika, andravarava ny olona eto ambonin'ny tany. Zay na tonga tamin'ny andron'ny Daniela toko 7 no vakitsika. Daniela toko 7 zany page 827 pejy 720. Daniela toko 7 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Darius zanaka Erosorosy avy amin'ny taranaky Mediana izay nampanjakaina tamin'ny fanjakan'ny Kaldiana tamin'ny taona voalohany nanjakany. Izaho Daniela nalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantariny tenin'Andriamanitra ny Jeremia mpaminany izay hataperan'ny 70 taona amin'ny hafoanana ny Jerosalema. Ary nampanatrehiko an'Andriamanitra tompony tavako hitady izay vavahana sy hifonina amin'ny fifadikamina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Eo any aloha nampanatrehiko an'Andriamanitra tompo ny tavako izay hivavahana sy hifonina amin'ny fifadikamina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Sotra an'Andriamanitra isika. Raha nilaza izy fa tezitra amintsika mandrakizay mandrakariva isan'andro
ary raha tsy hibebahana dia manasa ny sabana izy. Soa ihany fa misy ny teny hoe raha tsy hibebahana. Fa raha mibebaka isika miova ny mason'Andriamanitra, miova ny fony, miova ny fahatezerany. Ary nandritra ny taona maro dia niteny tamintsika fon'Andriamanitra isan-taona isan-taona. Zao ndray ny lalana toanareo, fotoana ny fibebahana, fotoana ny famelan-keloka. Farany teo izy dia niteny fa ny fotoana ny fibebahana farany napatahotra antsika rehetrarehetra zany. Tsy mbola nisy fotoana mihitsy nahatsiarovako niaraka taminy, ka iny ny mafy indrindra satria tezitra tamintsika izy. Zaho na dia efa nieritreritra mihitsy hoe vita zao tontolo zao. Tezitra tamintsika Andriamanitra satria nanaraka devoly daholo. Tsika rehetrarehetra tebiteby tahotra. Ina no atao fa tezitra Andriamanitra? Andao ianso fifadikanina ho Daniela, andao hiatoraka andao hivavaka, andao hifatihanina. Nataontsika izany. Misy vokany ve zany sa tsy misy? Tsy maintsy manontany foana tsika tahaka ny Daniela, misy vokany ve Andriamanitra nanaovako fifadikanina sy lamba fisaonana teo anatreno? Ampanatrehiko an'Andriamanitra mihitsy ny tabako, tia tsara ho Andriamanitra. So ihany nisy zay, so ihany nisy ny fotoana ny fitsaran'Andriamanitra ny tsirairay avy tany an-trano. Amperitreritra antsika. Rehefa vita izany, indininy faefatra, ary nivavaka tamin'i Jehovahandriamanitra ka nitsotra hoe indrisy Tompo. Andriamanitra lehibe sy matahotra, mitandrina fanekena sy famindram-po an'izay tia azy ary mitandrina ny didiny. Efa nanota izay sady nanao meloka ary nanao ratsy sy niodina. Nefa nalady tamin'ny didinao sy ny fitsibikao izay ary tsy ny hoe inona ihany ny mpaminany mpanomponao. So ihany nisy fotoana fibebahana. Ary rehefa mibebaka isika dia niteny Jesosy hoe zao ary ny valin'ny fitsarana, mizara efatra tsara. Fitsarana voalohany izy dia ho an'izay miverin-dalana, ao daholy misy antsika, ao daholy lalana ratsy nalehantsika, ary ao daholo ny tena nitondra ny tena mavesatra tamintsika Andriamanitra.
dia tiany ahitsy foana tranitrany zay nisorako an'Andriamanitra zay, tsy sasatry ny manitsy foana izy. Za miverin-dalana zany araka amin'ny filazany ao amin'ny Isaia 7:50. Isaia 7:50 ny andininy faharoa. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Ao daholo tsika, ao. Sa nisy tsy nanota? Atsangano tana zay tsy nanota? Ary atsangano tana zay mpanota? Ny elokareo io nampisaraka anareo tamin'Andriamanitra, dia tsy miaino izy. Ary io no anitsiana antsika tsiraray avy. Inona moa amin'ny verin-dalana zany? Ao no fampisorotry toka gaiglahy, efa ny devoly zany, tsy mahatsiaro tena. Fa ao n'olona nahalala an'Andriamanitra, niaraka taminy, nefa hoe inona moa ny soa azoko tamin'ny fanompoko anao Andriamanitra, dia ketraka dia miverin-dalana, verina ny sotro-toka. Ny naparaky ny poka sigara, poka rongony, poka raorao, ny tsindrona raorao, nareo ny foka nalala zany no mahafantatra ny anarana. Verin-dalana daholo zany. Ny mpamosavy zay marobe eraky ny fiangonana araka ny tenin'Andriamanitra, reo tsy miasa n'Andriamanitra tsony. Raha vao nyteny Jehova hoe nyteny aho hoe tsara ho Andriamanitra, anankitelo ihany ndresahako aminao teto maly ny fivorian'ny mpiandro sy ny mpiomana. Mba mitsangana ianareo zay nahazo teny avy amin'Andriamanitra hoe zao tsy mety ataonao, be dehibe no nijory teo. Anankitelo ihany no ndresahako taminao. Za dada ozy tena tsy fantatro, za vao mpiomana, lazay ny tompo tamiko fa misolo toka ianao. Eny tompoko, efa mpiomana, mieritrereta daholo mpiandry zay manao zany. Izy tsy manao hoe le kely fotsiny ane zany Jesosy, kely ane zany hoaniko zany. Na kely iny na be, ozy dokotera fidy zay eo amin'ny televizion, na kely iny na ray vera na ray tavoangy, mitovy daholo. Miakony zany amin'ny vatanao. Sotrotoka ianao, niondriky raha zazalahy, eny Jesosy. Io tokanao ihany. Ino antaozako anao?
vavako zao ianao i Jesosy maly taminy tsy miainanao tsony amandrakizay. Mba zavatra kely ve zany aminao e? Mba ameritrereta piomany zany tsy indraindray zany vao misotro izy tsy nanao tsy indraindray Jesosy tsy indraindray tsy nalala zany izy sotro taoka ianao ny ondrika eny tompoko taoko anao io ihany ny andaozako anao veloma tsy miainao anao tsony amandrakizay. Foana ny vavahanao foana ny fiazakazanao maraina voafafatra amin'ny anaranao mandrakizay. Everino misy atenaina moa zany mba eritrereto daholo zany rehefa letrano fa omaly zany joro vavolombelo zany tsy mbola ny fony ohatran'izany pasteur hatram'izay ny ainako hatram'izay ny ainako na henanao hoe tsy miainanao tsony amandrakizay. Inona tsony amiko pasteur inona fa ny tomany le kohaka tsy mpanao an'izany fa zay vao tena ny tomany zay vao tena le kohaka mihitsiny. Rehefa tena tsaro ny dian'Andriamanitra tena namoy foa dia tonga izy zay mahafinaritra amin'ny Jesosy zay tsy mahazaka anao mitomany mihitsiny izy zay lazaiko anao zay tsy mahazaka ranomaso mihitsy Jesosy fa rehefa hita fa tena nitomany raha zazalahy dia nanatona azy Jesosy deo Jesosy taminy hoe fa maninona anao no mitomany satria tsy tia tsony ianao. Tianao vadika ny fony vetivety teo tianao zany ny ilain'Andriamanitra amintsika ry havana zany ny ilana fiangonana andrenisanao ny tenin'Andriamanitra eto ampibebakanao mba hitomaninao na eto na ny tranonao mba hitomaninao. Rehefa navita zany izy tsy maintsy tonga any aminao miteny hoe fa maninona anao no mitomany. Tsotra aminao ny fony ataovy zany fanitsinantsika rehetrarehetra. Ny faharoa mpiandry niteny tamin'i Jesosy pasteur tsara ho Andriamanitra dia nahita azy ny fokofoko ny tomany nandohalika aka ny teny hoe fa maninona ho ahy ianao no mitomany Jesosy. dia ozy izy tamiko hoe fa maninona ho ahy ianao no tsy mety tia mihitsiny. Tamin'ny mpiandry io fa maninona ho ahy ianao no tsy mety tia mihitsiny. Na angorakoraka ny foko pasera dia iny izy dia lasa neritreritra
nahoana moa any lazainy Jesosy fa tsy tia azy zany hoe tonga foana miasa tonga mivavaka fa nahoana ny dia lazaina fa tsy tia anazy dia izay mantsy azy hoe satria tsy nanao ny asan'i Jesosy ampitiavana ianao zay ne le masitsivana tsy nanao ny asa ampitiavana ianao tsy mba nanoma mpanahy mihitsy ianao alohana iasana hoe Jesosy avia raha iasa amiko raha ny tonga dia ny asa malomaloka mihitsy raha vehivavy nahazo an'izany hiasa ampitiavana Jesosy izany ny tadiavinao ataovy hoe isak'izay miangona eto tsika menakavy dia mandray tanananao eto Jesosy nahoana ho dia tsy mba mety tia ianao samy meritreritra zany le olona tian'Andriamanitra zany ny takiny amintsika manao asa ampitiavana anao ny meritreritra atao hoe ampy zay ray angamba sisa mpiandry anankiray indray io tsara ho Andriamanitra ka za ty pastera hoy sy mpiandry mba nasaina anao fety be any an-trano fa hitokana trano zahay fianakaviana moa ao daholo ny mpianakavy rehetra raikitra ny dia mba nandiko na andeko na andeha Jesosy anao milaza hoe miaraha mifaly am'izay mifaly dia mifaly to tena ny faly tena nandia aliny ny andro tonga Jesosy tsara ho Andriamanitra dia hoe Andriamanitra taminy ity miboridana zay ny mampalahelo aminao boridana izy lasa ay onitsika na mpiandry na mpiomana na mpitandrina na iraka ka mandindia miaraka amin'izao tontolo zao boridana samy meritreritra ny fahotanao io mampisaraka anao amin'Andriamanitra didim-pitsarana faharoa ho an'ny PD rehetra samy lehilahy mivady samy vehivavy mivady halan'Andriamanitra hatrany amin'ny bokin'ny Deutéronomie izy zay manao an'izany hozonina manozy tenany efa niteny tamin'ny dekona rehetra raha mahita tovolahy nareo na gardien eo am-bavahady eo miditry ny fiangonana eo amin'Andriamanitra isorolo le kavona esory tenena zany hoy ny mahafantatra fa tsy za fa tsy za ny mahafantatra ny teny zany tamiko raha mikavon'elaka vizya
dia isaisan'ny tovolahy fotsiny esory zany fa raha nykavon'ila kavanana izy ozy a pede zay mpivady samy lehilahy makriko sodoma sy gomora ne zero tsara io napatezitra an'Andriamanitra 3 minitra monja nandefasany hafa vely an-danitra may mandraky tiany androany ombitantara tsisy tanàna tsony andy sira daholo ny rano feno sira mangidy hatramin'ny loha rano a tsy misy trondro tsy misy nino tsisy zava-maniry zay nyerika tamin'izany a nataony vongatsira tsy misango Andriamanitra efa miteny aminareo finy tena mampatezitra azy mihitsiny bebay ianao zanako zarary misy Andriamanitra miteny aminao fiangonana rahavavy sasany manaiky manao mariazy samy lehilahy sy ny samy vehivavy makriko be mihainao zany troy vaty raha misy manao zany ao tsy manaiky an'izany ny FPVM na misy inona na misy inona na misy inona ananganako tanany anao tren'Andriamanitra fa zay manao zany hozoniko amin'ny anaran'Andriamanitra anaran'i Jesosy tsy vanona hatramin'ny tarana ny faramandimby na ny amin'ny faratampony ambonika hatrany amin'ny farany ambany zay manao an'izany fa vetavetana eo mason'i Jehova izany anozina azy a hoy ny Tompo mandrakizay fitsarana fahatelo ho antsika rehetrarehetra manaiky arebirebon'ny devoly anaraka vola be amin'ny devoly kalanorany mpangalatra voly volany aminao alainy ao menenito alainy ianao miasa volano miatsita zany io de iny ianao fa mitady vola ameo ma ampio ah hoe ampio tonga tokoa le vola sotra tandremo sasany zany efa hita mihitsy hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetra any a misy ny atao hoe église de Satan fiangonany devoly vahoaka zany miditra eo zany ozy ianao misy eto Madagasikara izy anao tsinao devoly tena tonga mihitsy ny devoly hoe ahon'izay mandoalika daholo fa Jesosy ngasy mba azo antsony fa raha mba tonga eto izy ka miteny aminareo hoe tonga Jesosy tompontsika ankehitriny anao didy mpitsarana tsisy nandoalika isika naray ary fa heverinareo iza moa ho Jehova no tsy matahotra ianareo de omeny devoly zy ilainao mahafaly zany no arahanao jereo tsara ny bokyny Jeremia 7:10 Jeremia 7:10 ny 9 faefatra
anaran'i Jesosy. Andiny faefatra. Ary avy amin'ny tenanao ihany no mahatonga ny hamozanao ny lovanao. Avy amin'ny tenanao ihany. Tsy niterenanao hiditra tao fa nanolo-tena. Tenanao ihany no mahatonga ny hamozanao ny lovanao. Ny andininy farany, fanarehetra reo ny hafa ny fahatezeriko izay rehetra mandrakizay. Ianao ihany nandrehitra an'io hoe ino ny afo Jehova ô? Dory ah! Ianao any namono tenanao zany. Azo ny lanitra ve zany? Enany nampirehetra azy mirehetra mandrakizay. Veloma ny lanitra. Veloma. Samy mieritreritra. Ary aza miteny misy etiko hoe tsy marina zany dada. Fa tsy teny dady zany a. Dada dia ho parleur ihany. Fa raha manotra an'izany ianao tsy marina zany dada, tsy etsony ianao rapitso. Satria ny vavan'i Jesosy mihitsy ny tifirinao totondry. Vano izay rehetra mibebaka kosa. Tsy fantatra na ao anatiny ianao na tsy ao anatiny. Fa ranomasy zany moa. Tanteraka mihitsy ny teniny mpanao salamo. Nandritra ny alina, kotsa ny ranomasy ny ondako. Za mino fa tsisy tsy tao anatin' zany tsika rehetrarehetra. Tsy mbola nitebiteby, tsy mbola natahotra tahaka an'izany. Vao maika koa ny mampatahotra indrindra ary mbola hivavaka amin'izany tsika. Efa niteny foana fa ny météo international tsy fantatra na mbola any zany teny zany na tsy any. Any La Réunion no maheno azy. Ty janvier ty ony a, dia misy 3 andro tsy misy masoandro. Ora olona tsy afaka miasa, tsy afaka mianatra, tsy afaka mitady vola, tsy ndray andro, tsy rono andro, fa 3 andro. Zaka aloha zany. Dia miboky ny patera voly faharoa. Izy no nilaza hoe amin'izany fotoana zany ho Petera, hiala amin'ny lalany tany ity, tsy hodikodina amin'ny masoandro tsony, hiriorio any amin'izay aleny any, dia hiempo hatramin'ny 50 000 degré tany. Miempo daholo na ny tany, na ny vato, na ny biby mananaina eto ambonin'ny tany, miempo mitsonika. Ary tsika ho izy akarina any amin'Andriamanitra. Dia hoy aho hoe tonga izany farany ka inona tsony. Zany nakotsa ny ranomaso. Napino hoe ary amin'ity janvier ty a dia isy 2 minitra tsy misy rivotra. Kendao io akoho io 2 minitra, maty sa tsy maty? Na voalavo. Tapenon'iny orona aza miaina 2 minitra, jeriva famataranandro, tsy vitanao. Tsy mboka any anaty rano ary ianao, any anaty ranomasina, mandro, makabana tsara. Tsy vitanao ny 2 minitra fa miakatra.
maika fa tsika miangona oatra zao fotsiny hoe tsisy rivotra tsisy rivotra tsisy rivotra zay tsy tratranao ny ray minitra dia maty daolotsika tany sinina ny nisany zany sola zay nareo mbola tsy nisy le nanao an'io coronavirus io napatezitra an'Andriamanitra mihitsiny na sy nitondra-dranobe loha tsikafina daholo na ny tomobila na ny sambo ndrindra fa ny trano nentiny rano daholo mbola nisy velona ihany tafakatra teny ambony any amin'ny trano avo be tapitry ny lozongozony reny amin'ny orooro tany nenjera daholo ny trano rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra mbola nisy velona ihany nalefany amin'izay tsisy rivotra ray minitra eo ny tsy tadidiko na 160 000 na 460 000 ny maty ray minitra monza efa nisy zany fa sola zay leo tsy nisy tonga zany ny faharandro a Jesosy araka ny teniny le kala kely zay nareo mivady ho Jesosy ho faty daholo zay vao mitomany Jesosy zanako vao minono ny anankiray 2 taona ny anankiray 1 taona hoay izy telo dakely Jesosy raha maty zay mivady zay vao mibebaka zay ny tadiavin'Andriamanitra ny mibebaka ka raha tena mibebaka sika dia tandrofina daholo zany rehetrarehetra zany dia foana sa tsy mino zany ianao tamin'ny andron'izay ralidasika hoe tsy misy tany tsy misy trano eto Tananarivo mahatanty an'izany rivotra 900 ny herin'ny rivotra kilomètre à l'heure ny herin'ny rivotra tsisy na iray aza na iray aza ny orooro Madagasikara ray manontolo dia hoy Jehova tamiko mandehana tandro fio zany rivotra zay zany nandohalika tetsika ny tandro fina maraina ny andro ho ny meteo tsy tany naleny teka ho an'i Jesosy sika ary raha tandro finy zany levona sa tsy levona raha mamindra fo Jehova miova ny hevony sotra Jesosy ho an'ny zay rehetrarehetrarehetra manaraka ny tompo kosa hony dia ny Isaia 7:7 Isaia 7:7 ny 9 mamakitsika hoe noho ny anarako dia ho noniko ny fahatezerako ary mba hiderana dia manindry fo aminy aho mba tsy amingorako anao mamindra fo aminao to fa nitakiny aminao dia raho izy zay ihany dia raho izy raha nahazo famindram-po ianao fa aza miteny hoe misaotra 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 ny 9:10 izaho dia zao ihany no miteny sady miantso azy nitondra azy ka ambina ny lalany ho an'izay nahazo famindram-po sotra to sotra to tsangana hivavaka isika Andriamanitro Andriamanitro mia
miantso anao te aonamina andriamanitro andriamanitro miantso anao te aonamina atamini nuriasukana magetaetanau zarifanaitu andriamanitro sotra toko miona aminao Andriamanitra kety niantso anazy ianao dia tonga izy io akaikinao io. Inona mba ho lazainao azy? Inona mba ho lazainao azy amin'izany teny rehetra zany fa miantso azy ianao? Inona mba ho lazainao azy? Samy mivavaka. Sotra Jesosy. Sotra maninindry fo dia tena manindry fo aminay. Tsy olombelona akory ka ho to fo. Sotra manindry fo. Na ian'ny teninao ny olona rehetra Jesosy. Andalo ny sivana. Ny olonao dia hafa iny foana. Manompo anao mipitiavana. Hanompo anao mipitiavana. Izaho aloha Jesosy tia hanompo anao mipitiavana. Mino hafa eninao zany. Ireo olona rehetra zao teny taminao. Tsy fantatro izay ao anatin'ny fony Jesosy. Fa eninao zany. Raiso. Mba hitsotra amin'izay ny fonao. Fa olombelona mpanota manko. Ka miovaova foana. Dia mamindra fo. Ary misotra Tompo. Mamindra fo tokoa Jehova. Sady be famindramo. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany. Ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika. Izay mitorotoro ny tampananazy. Rateraka mariverytsiny. Etsaka napapotokolay. Nombono tamin'ny azy fitsalena. Matika ny alevana. Nikina tany am'velantsika. Nitsanga tamin'ny mahatan'ny andro niakatra ho any an-danitra. Mipetraka ankavan'Andriamanitra ray sy toa. Avy lehibe tsara ny vela sy ny maty. Mino fananana sy maty. Fiangonana masina manera an'izao tontolo izao. Fiangonana masina ny fangaran-kely. Fitsanganan'ny tenany maty. Ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova no maro. Endrika voninahitra rehetra. Amen.
betsaka isika. dia mbola mamerina ny fiarabana tsika rehetra natratra ny taona 2024 lay Andriamanitra tompony famindrampo efa namindra fo tamintsika nea no mbola mindra fo amintsika rehetra ka zay rehetra fantany mahasoa ny sambatan'olona isa tokantrano dia ho tanterahany amintsika tsirairay avy fa hojeren'ny masontsika amin'ity taona 2024 ity dia hanasoa antsika izay miarabantsika rehetra tratry ny taona tompoko. Manoloana an'izany ny brafobe FPVM ny fiangonana eto amin'ny FPVM Tanina Nandrano ny bromaharitra ny braoan'ny fiangonana ny braoan'ny dekona ny dekona ny entité rehetra ny F7 ary indrindra ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra eto amin'ny fitandremana dia natatreraka ny fiarabana any dada isika izao nahatratra ny taona 2024 andaotsika rehetra hiara hitsangana ampitiavana dada no angatahana ianao mba hijoro eto aloha eto amin'ny maray aman-dreny. Ndolotsika itiaka mafy be fa meny tompo famindrampo natratra ny taona 2024. Ampanitretena dada no andraisana ny fitenenana rehefa nomeniny avy amin'ny brafobe ny amin'ny fiarabana ho ataonay rehetra zanakao androany. Misaotra foana no ataonay ianao dada satria tsy mora ny fotoana farany ny atrehanao an'izany taona 2024 zany. Mafy taminay zanakao rehetra manerana an'izao tontolo zao ny nandreny teninao hoe tsy mbola nitomany ohatra zany hatramin'izay nampitandrina anahy. Dia misaotra dada, misaotra ny fonao anay zanakao tao anatin'ny fahadalana ka nazahoan'ny FPVM famindrampo natratrarana ny taona 2024 zany rehetrarehetra zany avy aminao nataon'Andriamanitra lalana ianao dia hiterahana ian'Andriamanitra ary isaorana ianao ankehitriny. Toy ny taona vaovao ny andro mijoro daholo izay. Mino fa nanany ny tokantrano ary nanany ampitan-dranomasina rehetra manaraka an'izao fotoana izao dia miaraka eto miarabanao izay dada. Natratry ny taona 2024 marina fa mafy ny setra fa faly zahay manana ray aman-dreny nitondra anay nitantana anay nivoaka tao anatiny ny lalatsarotra iny makasitraka dada. Zanak'izahay dia mahatsiarako etriny fa misy ny solombody akoho kely atolotray ao anatin'izany taona vaovao zany kely fa ny fitiavana lehibe no entinay mameno an'izany. Mino izahay fa kely iny fa kosa ny lehibe dia ny tokony mba ho atolotray rehetra anao dada androany hoe aoka izay mba tsy nety rehetra na tamin'iny taon'iny sy ny lasa rehetra mba tsy ho averinay intsony. Aoka izay toetra rehetra tsy araka ny sitraponao nataonay ka nampalahelo an'Andriamanitra fa ianao le fitaovana ihany dia mba hiova amin'izay manomboka izao ka dia mba hanana fifaliana ianao fa le zanakao atao anatin'ny FPVM mba hiezaka andeha amin'ny fahamarinana, hiezaka hiala amin'ny ratsy ary indrindra akatoa ny teny rehetra izay men'Andriamanitra ampitondrainy ianao. Mialohan'ny vavaka te hitsodrano anao te handray tanana anao daholo izay rehetrarehetra
fa hosolon'izay a dia nihira hoe engane kaombanao Jesosy dia nangatanana daholo izay rehetra hotsodrano anao dada ao anatin'izay hira izay. Tanatsika gavanana no atsangatsika mitsodrano ny dadsika. Engane kaombanao Jesosy anaty N'Andriamanitra iarahanay rehetra mamaky amin'izao taona vaovao zao ho anao dada dia ny salamo 120 ny andininy 410 ka hatramin'ny 490. Ny salamo 120 ny eo amin'ny andininy 410 ka hatramin'ny 490 no iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria izaho ndraiky etany fitiavany dia hamonjy azy aho. Anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia maly azy aho. Eo aminy aho raha ory izy hamonjy amin'ny voninahitra azy aho. Hofokisako fahaela velona izy ary asehoko azy mifamonjeko. Amen. Ivavaka ho an'ny dada isika. Vavakantsika. Tsy mitsatra ny midera. Mankalaza manome voninahitra anao zay Jesosy ny amin'ny andro androany. Misaotra anao mbola namenao famindrampo mbola namenao fotoana androany nafahanay miona amin'ny ray aman-dreninay pasteur dada Randrenatoandro Jean Joseph. Io dada Jesosy menao tombonandro notahinao namenao hery, menao tanjaka, menao fahasalamana ary ny fatandrany napodinao indray misaotra Jesosy. Tratra ny taona 720 miny sy mahatoko izay ho amarinanao ny teninao nambaranao tao amin'ny salamo teo ary mihoatra lavitra noho izany na dia izay tsy nangatahany na dia izay tsy nitonony ny vavany ary dia mba homenao anazy. Terizy foana eo aminao izy, mpanomponao io ary tsy mitsoaka ny teninao efa nofodinao tsy ho arinao mandraka izay. Ame ho an'ny dada ny tombonandro lava erahany miriary miaraka aminay zanany rehetrarehetra, ananarany anay, hitenenany anay, androny anay ny lalana rehetra tokony alehanay fa betsaka ny tsy takatry ny sainay. Meo azy ny fahasalamana feno avy any aminao fa hainao ny manome an'izany. Dia tsy izy ihany Jesosy fa ny zanaka manjafiny koa. Momba azy ireo ianao ampitoeny mandrakariva eo aminao hiaraka iriary amin'ny dada afeno anazy ny fifaliana feno amin'ny asa fanomponanao ka zay rehetra mahasoa ny taranany arivo mandimby efa eo apelatananao zany ka sokafo Jesosy ny varavaran'ny lanitra ao ampidiny ny fitahiana mananambiampy ho an'ny dada sy ny taranany rehetrarehetra. Izay fiangonana kosa ampitoeny mandrakariva ty anatinay ny fatahorana anao eo amin'ny fanaovana ny asanao, ny fatahorana ny teninao ary ny fanekena mandrakariva ny teny rehetra izay ampitondrainao amin'ny alalan'ny dada mba ho voninahitra orery any ny fahavelomanay ary ho voninahitra orery any ny fahendrena omenao ho an'ny zanaky ny FPVM rehetrarehetra na iza
amin'ny anaranao jesosy no angatahana isanaovana izany vavaka izany a misaotra jesosy eo amen petraka ny fiangonana dia tonga eo amin'ireo tsingeritaona maro samihafa isika fa dia mpifaliana mandrakariva sy ampiravoravoana ry havako no iarabako antsika rehetra nahatratra izao taona 420 izao izay ny andohan'ny fitaintainana makotrokotroka izay tsy nitaintaina sy ny orooro aloha tamin'ny 30 Desambra dia tsy fantatry tsony hoe roviana indray izy no iorooro sy hitaintaina fa dia mamerina fisaorana sy fiarahabananao ry dada malalanay ianao ry dada misaotra anao mitomano anay ary dia mahatsiaro tokoa hoe manahoana moa ny zanaka rehefa mbola eo ny ray aman-dreny tsy mivadika ato do mihitsy izy hoe inona ny loka hoanina inona ny inona fa dia neny eto ambavaka fa ohatr'izao dia neny ka dia misaotra anao ry dada tena mbola mandohalika mitondra ambavaka ho anay tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra satroanao voninahitra ny taona fitahinao ary ny dianao mitete menaka dia isaorana ny tompony amin'izany teniny izany ary dia indreto ihany koa izy 470 mianaka izay tononina mpanajana na soratra ny anarany amin'izao tsingeritaona maro samihafa izao Rabe Antoandro Carlina Ianjavola Rabe Antoandro Andy Emilio mangataka fiarovana sy fahendrena Andrianjakarinivo Jean-Louis tamin'ny 9 Janoary Alexis Coquelin France 13 taona tamin'ny 2 Janoary Razafiarimanana Faranirina Sylvie tamin'ny 9 Janoary Randriamorarivo Anjara Rafael tamin'ny 3 Janoary Rabakonirina Clémentine tamin'ny 4 Janoary mangataka vavaka Ravelson William sy Randrianaingo Vololona 13 taona ny mariazy tamin'ny 5 Janoary mangataka vavaka ihany koa Rakotonirina Joseph sy Andria Mamonjy Fara 13 taona ny mariazy tamin'ny 17 Desambra Ravololona Arsoa Miangaly Ruby 3 taona tamin'ny 3 Janoary Ranaivojaona Antsa Fanantenana 20 taona Raoly Vololona Maholy 17 taona na mpiandry Rakotondramanana Aingotina Noël 17 taona any Canada Rakotona Vai Randy Manuela 19 taona any Canada Raherivelo Miangoty Vaniala 2 taona Randrianarsolofo Jean de Dieu 12 taona mpiandry tamin'ny 2 Janoary Raharzatovo Rado Lalaina tamin'ny 4 Janoary Rahary Malalatina Yolande tamin'ny 9 Janoary mangataka vavaka Ratovy Niainany Ekena tamin'ny 3 Janoary mangataka vavaka Fentsora Zafinirina Faneva 12 taona Raherivelo Jean de Dieu sy Razafimahalo Saondra 17 taona amin'ny mariazy mangataka vavaka Andrianandrasana Riananja tamin'ny 4 Janoary Rasoary Malala Jacqueline Pierrette tamin'ny 2 Janoary Razanadrasoa Henriette tamin'ny 3 Janoary Rahary manana tendriny iray finaritra tamin'ny 4 Janoary Ralandy Arsoa Aingonirina 15 taona tamin'ny 18 Desambra Razanadrasoa Lovatina tamin'ny 4 Janoary mangataka ny ira 7 Razaka Vonjaona tamin'ny 7 Janoary Randriamanarivo Siory Niaina tamin'ny 3 Janoary Rahary Malala Zoelina tamin'ny 4 Janoary
raha tsy matao manana Matthieu tamin'ny 5 Desambra, raha tsy matao manana Mathias tamin'ny 2 Desambra, raha soa manana Androdette tamin'ny 5 Janoary, raha ndria manantena Sylvia tamin'ny 4 Janoary, raha zafy maefa tojo lahatra arivony 27 taona mangataka fahasalamana, raha velo jaona feno fiderana tamin'ny 7 Janoary, raha mananjato arso Janine tamin'ny 3 volana Desambra, raha tsy mba zafy anjara Magi 9 taona tamin'ny 5 Janoary, raha masindray Benekena tamin'ny 9 volana Desambra, raha Fantsimiva Serge, raha ndria manana Anika, raha Toby ary Jauna Voangina Irina, ary raha Faly ary manana Rojotina. Dia miara abanareo rehetra izay nasoratra ny anarana, natratra ny tsingeritaona maro samihafa, ary dia miara aba ihany koa ho an'ireo izay tsy nasoratra ny anarana noho ny an'ny antony maro samihafa. Ny tenin'Andriamanitra izay mofo mamy indrindra ary cadeau lehibe indrindra dia araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia 7:50 ka ny 1:1. Isaia 7:50 ny 1:1. Any amin'ny pejy 440 sy 900 raha mitovy endrika amin'ny baiboliko ny baibolinao. Isaia 7:50 1:1 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova hitari-dalana anao mandrakariva, sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karankaina azy, sy ampahatanjaka ny taulanao, dia ho tahaka ny savotondrano ianao, sy ho tahaka ny loha ranoboiboka izay tsy mety ritra. Amen. Hitsangana ny fiangonana hivavaka ho azy ireo isika. Hivavaka isika tompoko. Raio mamy fonay ny eo anilanao. Raio tano izay sosaraka anao ndray amin'ity taona 4 sy 4 arivo ity. Ary dia indreto izay miara-paly amin'reto namanay izay voatonona teto anatrehanao ny anarany. Eny, na dia tsy nanoratra ko ary fa mankalaza ireo tsingeritaona maro samihafa na naterahana, na nanamasinana amin'ny fanambadiana, na nampiandry sy ny sisa Jesosy aho. Misaotra anao ny ampitombo taona fahavelomana indray, omenao ireto ankorona ny lanitra ao ireto Jesosy aho, amin'ity alahady voalohany amin'ny taona 4 sy 4 arivo ity. Tsaronay tokoa fa natsotranao dia natsotranao ny tanam-pitiavanao, nanaronanao azy ireo tsirairay avy Jesosy aho, ka mbola ampijoroana ho azy ankehitriny ary irina izany ho mandrakizay. Jesosy aho, mety misy amin'izy ireo ane mahantra fadiranovana ve, na ny tenany na ny fanahiny koa dia ianao Jesosy Kristy. Hameno izany araka ny teninao. Mety misy ihany koa nefa marary lohalika ve Jesosy aho, malemilemy lohalika na ny vanitaolana Jesosy aho, atsotrahy ny tananao ampahatanjaka izany Jesosy malala. Misy amin'izy ireo Jesosy mangataka fahendrena, mangataka fiarovana, irao ny anjelinao sy ny miaramilanao. Itombo manodidina, iaro azy ireo indray manomboka androany Jesosy. Dia fenoy ny fanahy masinao mandrakariva e, an'olon-tsaina feno fahendrena, ary ianao no hitari-dalana amin'izay alehan'izy ireo tokoa mandritra ity taona ity. Misaotra Jesosy
dia manana izay faniriandreo, mba manana izay etaetandreo, mba manana izay fikasandreo ianao reriano ireny ahatanteraka izany. Fa indreto ny fiangonanao hoe samy manavao fanoloran-teny eto anatrehanao, fa nahafaly dia nahafaly anay ho a Jesosy a, ny fidiananao anay ho mpanomponao hoe dia mbola nompanao mandrakizay izay, ary ampitiavana no anatanterahana izany. Tehirizo aminao anefa ry Tompo fa tsy mahatahiry tenany e, ary tany mafy satria tsy misy maharombaka no ampelatananao. Dia isaorana ianao sahady valim-bavaka efa homaninao anay, amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Tompoko dia misy fitenina kizikely rehetra hoe raha misy manome zavatra ho anao hinga amin'ny teny hoe misaotra Tompoko. Anao fanaty ratsika izao fanaty mpisaorana reto Tompoko, fankasitrahana, fanaty mpitiavana, hiasa ampitiavana, hanomboka asa mpitiavana ao amin'ny fiangonana. Zany ny voaditsika. Rakitra voalohany sy faharoa araka ny fanao, dia rehefa avao procession sotra.
Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hatratra nyity andro alahady taona vaovao ity indray fahasoavan'ny tompony ombantsika tsirairay avy tonga fotoana makina ny rarahan'ny fiangonana isika vakina amin'ny anaran'i Jesosy apatsahivina ny fiangonana fa nivaky tenintsika dia eo amin'ny Isaia 7:50 avy amin'ny biraon'ny fiangonana iankaviana isika rehetra mba samy anaja ny fahadiovana sy ny fahamasinan'ny tranon'Andriamanitra mba tsy isy loto aparitaka izany fa mba samy anaja ny tempon'Andriamanitra isika. Ilazany isika vahoakan'Andriamanitra fa miverina ny fampianarana soratra masina ny alakamisy fa 1 ny volana janoary amin'ny 2 ora sy sasany avy amin'ny sampana Gaetama fifaliana ho anay sampana Gaetama mampandre atsika fiangonana fa misokatra izao ny fampidirana mpiambina vaovao amin'ny sampana Gaetama ko amin'ireo izay manam-paniriana amin'izany dia toy izao ny fepetra 12 taona ny miakatra rehefa mpandray ny fanasan'ny tompona koa efa mianatra ka tekomena ilazana ihany koa dekona mpikambana rehetra amin'ny sampana Gaetama ho tonga anatrika ny fivoriana voalohany ny alahady 14 janoary ao amin'ny riana faharoa amin'ny 2 ora sasany izay natanterahana ny andro-bavaka sy ny fiarabana ireo nahazo fahasoavana ny afampanadinana sy ny sisa ary ny farana ny 20 febroary ihany koa ny fanavaozana ny fisoratana anarana sy ny fampidirana mpikambana vaovao ka aoka samy fampilaza fifaliana ho an'ny tale sy ny mpiara-miasa ao amin'ny radio fiotazatsony mampahafantatra antsika rehetra mpiara-mivavaka fa ho tanterahana ny alahady 14 janoary izao ny alahady ny radio fiotazantsoa isy ny procession amin'io alahady io izay isaorana ny profit be manokana ny amin'ny fanomezan-dalana ny amin'izany ary maro ny fitaovana efa antitra ka mila soloana ary misy ihany koa ireo izay mbola
hananana ka mangataka ny fanohanantsika mpiara-mivavaka hoy ny tompona andraikitra avy amin'ny sampana katezoa atsona dekonina pia ny brosiny komity mpikambana rehetra ao amin'ny sampana katezo tonga anatrika ny fivoriam-be voalohany ny asabotsy 13 janoary ho avy izao amin'ny riana fahatelo efitrano 316 ampahafantarina ihany koa isika mpikambana fa mifampiarabana noho ny taona vaovao dia ho tanterahany eny amin'ny espace soafi faralaza talatamaty ny alahady 1 janoary amin'ny 7 ora sasany maraina. Fandraisana anjara sy ny frais dia 12 000 ariary na 60 000 francs entina amin'ny fivoriam-be isan'olona izay anatrika izany. Avy amin'ny sampana fanantenana ilazana isika mpiambana eo amin'ny sampana fanantenana fa mifarana an'io alahady 7 janvier mandritra ny fotoam-pivoriana ny fanavaozana fisoratana anarana amin'ny taom-pitaizana 2024 izay tsy mahefa izany dia iverina itony manala antena iny tsy isan'ny mpikambana mpahafantarina ihany koa isika fiangonana fa mitoy hatrany fampidirana mpikambana vaovao ny ivon'ny sampana fanantenana manomboka amin'ny 5 taona ny miakatra afaka miditra. Mifarana ny alahady 28 janvier ho avy fisoratana anarana fotoam-pivoriana dia isaky ny alahady amin'ny 2 sasantolokandro amin'ny efitrano 318 ilazana ihany koa ny dekonina piany ray aman-dreny mpikambana ao amin'ny ivon'ny sampana fanantenana fa ny fampiarabana no ny fatratrarana taona vaovao dia ho tanterahana ny alahady 4 février izany dia atao amin'ny riana faefatra manomboka amin'ny 12 ora sy sasany atoandro. Ny fandraisana anjara amin'izany dia ray alina ariary ho amin'ireo voalaza anarana itsy ambony ary azo raisina ao amin'ny brao ny tapakila ahafahana manatrika izany. Avy amin'ny sampana hafafi dia mampafantatra atsika mpiara-mivavaka fa misokatra ny fandraisana mpikambana vaovao manomboka ny sabotsy 9 janoary hatramin'ny sabotsy 20 febroary. Ny toerana fivoriana dia ao amin'ny EPP Andravoangy 1 ampitany rotsirotsy isaky ny asabotsy. Io asabotsy 20 febroary ihany koa ny fanavaozana ny fisoratana anarana ho atsika efa mpikambana. Ny mpikambana tsy manatanteraka izany dia verina ho toy ny manala ny tenany tsy ho mpikambana intsony. Avy amin'ny hafafi ihany ilazana ny dekonina piany mpikambana hafafi rehetra fa ny fampiarabana natratra ny taona 2024 dia ho tanterahana ny alahady 28 janvier eny amin'ny fofikry ankadikely lafy manomboka amin'ny 7 ora maraina. Avy amin'ny sampana kateza ilazana mpikambana kateza ty ankizy kely enina ka hatramin'ny 17 taona fa miverina mivory ny asabotsy izao amin'ny 2 ora sy sasany misokatra manomboka izao hatramin'ny volana febroary ny fanavaozana fisoratana anarana ao amin'ny mpikambana rehetra na ireo izay efa nandalo tao amin'ny sampana ka maniry iverina. Ilazana ihany koa ny dekonina piany sampana ny ray aman-dreny sy ireo mpikambana katezato fa ny asabotsy 27 février 27 janvier no anatanterahana ny fampiarabana natratra ny taona vaovao ka raha mikasa anatrika izany ianao dia misorata anarana isaky ny fivoriana ny asabotsy amin'ny 2 ora sasany koa satria ny toerana dia amin'ny 3e étage 318 satria ava vita ny fanatazana ny fanatitra dia atao aloha ny procession. Alohan'izany procession zany ary dia anonira mibokira isika fa 7 na mafiazany alin-drano izay mamely aety erim-panantenako Jesosy mbola itsena ny tompo daholo tsika indray andro andry na ny anio na ny epitso izay avianao Jesosy faly fa efa miomana itsenanao ary tompo. 9 tsangantsika rehetra.
namifandesatra nitsenatra nitsenanao a Jesosy na ny aliona pitso na liona ny ampitso nonya Jesosy faliaofa fa efa miomana nitsenanao a Jesosy na ny anio liona ny ampitso noya iavinao Jesosy faliaofa fa efa miomanao itsenanao a Jesosy na miorohora na mifandesatra nitsenanao itsenanao a Jesosy na miorohora nifandesatra nitsenanao nitsenanao a Jesosy teka ho an'ny tompontsika amin'izany voninahitany ho an'Andriamanitra reriany alleluia masina 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 mipetraka isika rehetra amin'izao fiarabana antsika mianakavy tratra ny taona izao a dada aloha dia efa misaotra anareo satria tsapako ny fitiavanareo anay ka dia misaotra Andriamanitra ny fiadanana anampy anareo ny fiangonana kosa dia isara bombo ho an'ny tsiraray avy izay tonga manao rakim-pisaorana ety amin'ny alitara saotra dia minana filaritra daholo dia mitsitsitra tsara daholo dia mamotone toizana ny famakina ny rarahan'ny fiangonana reto kosa ny zanako ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana tokantrano Andriamatoa Randry Arvola Elisa Ramatoa Rasoely Armanana Sabine Andaniny Ramatoa Raharso Emily Ankilany dia falomanasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Randry Arvola Eli Kennedy sy Soatina Arvola Ratefy Nanahary izay atao eto amin'ny fiangonantsika tanàn'Andraonam-pandrana ny asabotsy 13 janvier amin'ny 7 ora maraina Rakotomalala Jean Rodolphe Andaniny Teraka Topoklar Andriana Antoandro Emile Ankilany dia falomanasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Rakotomalala Herniaina sy Rasoa Armanana Fanja sy ny fanaovana batisa ny zafiny Rakotomalala Tiavin Aiden Pont Gérard izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny 13 janoary amin'ny 10 ora Andriamatoa Rameara Rakotomanana Mahafson Ramatoa Antarso Lalatina Andaniny Ramatoa Ranivo Arso Mariette Andriamatoa Randriamampianina Ramatoa Ravaomalala Marie Julienne Andriamatoa Randria Fanomezantso Jean de Dieu Félix Ramatoa Randrimampianina Emma Andrine Ankilany dia falomanasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zafiny zanany Rakotomalala Andolalaina sy Randria Fanomezantso Maneva ny aina fitia izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny asabotsy 20 janoary amin'ny 10 ora maraina Ramatoa Raolonarivo Tsirinaina Andaniny Andriamatoa Ralson Ramatoa Razafindratsara Pauline Ankilany dia falomanasanareo ihany koa anatrika ny fanamasinana fanambadiany zanany Rahalainy Irina Andriamangany aina Aimé sy Ralso Anta Natasha izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 17 janoary amin'ny 12 ora atoandro raha misy mahita ny tsy mahamety fanamasinana ny raina sasatsasany amin'ireo fanambadian'ireo dia aoka ilaza melo amin'ny ray aman-dreny mpitandrina izy filazana manjo amin'ny finoana ny fanantenana fitsanganany tena maty ny ampandrenesana anareo ny fodimandriny raha miandra soa Jean-Louis Edmond dia natsony ray ody any amin'ny rehefa ny vahiny 17 taona teto tany hoy ny vadiny
raha zay arso Elisabeta ao amin'ny promotion tsy miova 2 ny zanany ny zafiny ndray tapo aminy ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia iala ao Andravoango Est ny ao amin'ny Sompliatso ny alatsinainy 20 janoary rapitso amin'ny 10 maraina aoriana Fotoam-pivavahana zay noentina any amin'ny fahasandrazany morarano ampaneva talatany volonondry Andriamanitra tompon'ny fampinonana ny ampinona fianakaviana hatramanjo toy izao ny fararakitra voaray tamin'iny herinandro iny avy amin'ny fianakaviany tompokolay Andria Misaina Herilala 2 alina ariary avy amin'ny fianakaviana tompokolay Rakoto indray fanoarana 9 alina ariary Andriamanitra tompon'ny fampinonana ampinona ny fianakaviana hatramanjo zay ny famakina ny rarahan'ny fiangonana ny voninahitra dia on'Andriamanitra rery any iroso amin'ny famakina ny voady indray sika. Ampifaliana tompony arabanantsika rehetra na tratra ny taona dia toy izao indray ny vady masina izay nataontsika androany vavaka mba ho afaka tanteraka vola 10,000 ariary ho any dada mangataka tamin'i Jesosy dada hoe tsarao a dia nanofy any dada na mihinay sady niteny hoe ianao dia vehivavy nofijiko any an-tanako voafidiko. Malakia 3:10 Jesosy eo mandrafo aminay ovay ny fonay 2 alina ariary ho an'ny fiangonana tsy misy soratra 2 alina ariary. Sotra betsaka Jesosy no famindramponao misetra no izay taona vaovao izao mametraka izao taona izao ampilatananao 9 alina ariary atolotra ho an'ny dada bonane. No ny aniverserako mianjatiana fifaliana tamin'ny sabotsy 9 janoary mangataka vavaka amin'ny zao fotoana hoasany sy ny hoaviko manolotra vola 22,000 ariary 2,000 ariary fampiaingona ny altara ho an'ny dada solongodekondra 1 alina ariary tsy soratra 2 alina ariary nisy nanoratra nofy 5,000 ariary alarobia 22 novembre 2023 ho an'ny pasteur Mahefa atsapan-drano ilafy 10,000 ariary. Sotra Jesosy fa vita soamantsara ny mariazy ny zanakay engany ka ho tokantrano anjakan'ny fitiavanao manolotra vola 1,000 ariary sotra Jesosy. Mangataka hatrany mbola ampandroso an'io asa kelinay io Jesosy vola 2 alina ariary. Sotra sy mankasitraka indrindra Jesosy tamin'ny andranao fo taminay ka nahatratra izao taona vaovao izao 2 alina ariary ho an'ny dada bonane. Sotra betsaka Jesosy misotra ihany koa ny amin'ny fitahinao nanolotra vola 24,000 ariary. Sotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao fitahina rehetra indro tompo atolotranao ny ampahavoly ny menao ahy raha izy fa vokatry ny 10 alina ariary. Sotra Jesosy ny vitantananao anay nahatratra Fampeza e viteza mulia Alupe, alipa,
tsy misoratra 3,000 mankasitraka misotranao foana Jesosy izao taona vaovao izao omeo ahy ny finoana entiko miatrika ny fiainako rehetra.
misaotra jesosy raha mbola namindra fo na tratra ny taona 420 indray dia mba ho isan'ny mpanomponao mangataka jesosy mba esory amin'ny fiainanao mangataka aminao jereo miangonana misy mamiamarana jesosy Tanau anembulatiana Ulala sana naraka fapaye Oh, mamudi zanako miandana witirai tianawe yerikyafo natoa itana siade nokuma rakiza Sibamiu varifitya baku sawane rifati tenatie azelalo chanyana zanako manate no fau iana Rahatufka iveri na chamuda Lefia na baba zenu marinawe Defiti
vidina sy aleove tenety toko no miaritra zava-majo toizany refaya andapatray fa olavina mandrakizay andeare osakaina zany azofi hijalina no misakanatsy azahoana lefonenana tsy mavidina tsy aleo efatra amby roapolo tao amriana fahatelo tsy misy rina fa efatra valo amby telopolo ny fitambarany 7 sy roanjato voninahitra amin'izany rehetra izany a dia ho an'Andriamanitra irery ihany. sady manao procession moramora antsika no mizara bonbon a dia ampahafantarina atsika efa mivoaka ny calendrier atsika FPVM ity izy ty a amidy amin'ny vidiny 3,000 ariary araka ny afatry dadateo a dia afaka mandeha ny décone zao a tonga dia mivarotra anazy a any anaty tsika rehetra any izay mbola tsy nahazo anito calendrier tsika ito fanampon'izay a ny dajarandreny atoandro ny fiangonana ray manontolo a dia makasitraka tsika rehetra tamin'ny fiarahana miasa fiarahana mientana ampitiavana na totosaina ny vavaka fifadikanina no tanterahana tamin'ny 27 ny volana desambra ny fanomanana ny réveillon sy ny fanatanterahana ny réveillon tamin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana desambra ary ny fotoam-pivavahana tamin'ny voalohany volana janoary 2020 sy 2020 tsy voatonona tsirairaitsika rehetra fa zay rehetra tao anatin'izany nanao ny asa mpitiavana daholy a na foy ny fananana na foy ny fotoana na foy ny zavatra maro le Andriamanitra manakare-pahasoavana ny a no amaly fitiatsika rehetrarehetra tamin'ny fanaovana an'izany asan'Andriamanitra izany ny vidiny calendrier atsika dia 3,000 ariary ary satria isika mbola ao anatin'ny fanaovana ny procession a dia natateraka hira aloha tsika fararano fiotazana no ataotsika idada anazava ny nofy misaotra tompoko. Fantanina ny amin'ny première ve efa vita tompoko ny famakinany voady dia raha vita dia mba pretina kely alohan'ny anaovan'ny dada ny nofy raha efa vita ny famakinany voady dia rehefa avy eo vonoina dia vita ny procession ampretina indray misaotra tompoko. Ataotsika ny andiny voalohany amin'ny fararano fiotazana.
le nofinareo reto zany a dia eno tsara fa teny iangaviany Jesosy ataonao amin'ity taona ity. Vadiko dada ty zany tsy nofy, vadiko dada dia lasan'ny vehivavy mandro any amin'ny ladoany isam-bolana efa rery-taona izay. Tandro fio adidinao mihitsiny zany makapyandry tonono ny anarany, tonono le ladoany ho may, fa zay natao teto hoe may daholo hatramin'ny tendrombohitra nisy azy, mba mino an'izany ianao. Za dada nanofy fa ny mpanampinay atao trano a dia nanenjika ny neninay tamin'ny antsy, saingy tsy nety tratra ny neninay. Lasa izy ary ny teny hoe mbola hiverina. Tampoka teo dia miverina izy a, sady raha sendrika be, sady nisy olona kely ray niaraka taminy no niditra ny vavahady aminay, dia izao sady nandihy be tao anatin'ny nofy io ihany koa dada. Dia nisy bebenay, bebe izay atsinana tranonay nandefa hafa tamin'ny lanitra marina fa mpamosavy. Zao a ho anareo manana piasa rehetrarehetra le tenenako an'ity, mba eto amin'ny-bavaka aloha na eken'i Jesosy ho piasanao io olona io, fa tsy teny betsaka fa so miangona eto. Eto amin'ny-bavaka dia lazao an'ny dada fa ty anankiray ty a zay ianao nanonofy anao fa manentsika ny neninao a, efa misipa ny dadanao io. Azafady amin'ny teny zany, efa misipa ny dadanao a, dia anentsika an'io faty roay malaky famonjena anao zany engaka ianareo manana piasa rehetra eto amin'ny-bavaka. Zany dada nanonofy ty olo ty dia kate tany amin'ny eselika mantsy, tany amin'ny eselika ozy a, tonga tao amin'ny sampana dia eo le sekretera hoe taiza foana ianao ny tsy tonga fa tokony hanamboarana teny io. Dia avy eo izy ny teny tamiko hoe aleo anao mijanona mihitsy, dia sady nitomany izy, dia za kosa namaly hoe tsy maninona. Dia avy eo a nahita le namako iselika indray a, dia izy tamiko hoe taiza foana ianao fa nahazo karta rozy ianao. Tandremo ho an'izay tsy tahanao sampana tsony, tompoko mba antanio Jesosy fa ny namanao sampana miteny hoe ianao mijanona, ianao mijanona, mijanona tokoa ianao a, fa tsy faly aminao Andriamanitra manome karta rozy ianao. Fantatrao zany karta rozy? Fa ampitandremana anao zany a, fa raha ny sampana manala anao tsy maninona, fa raha Jesosy manome karta rozy ianao a, anala anao mandrakizay zay ka mitandrema. Fampasehivana antsika zany mba tsy verin-dalana. Za dada-piomana tao anatin'ny nofy nandreo feo hoe mandehana miasa ny amin'ny tokantranon'olona mipetra-drery ianao. Dia ataovy zany, misy karazana mpiandro maromaro eto amintsika, tsika koa samy manana miasa any amin'ny orinasa tsika tsiraray avy any am-piasana any, sasany any any hôpitaly. Dia zao foana ny tenin'i Jesosy amin'ny mpiandro sasany. Ianao a miasa any amin'ny hôpitaly, satria izy mpiasa ny hôpitaly, tsy afaka miasa ty am-piangonana. Ianao a miasa any amin'ny hôpitaly, ampahirezo ny marary any, dia iasana zay marary. Anazy zay. Ty anao ty indray a dia ataon'i Jesosy ianao hoe mandana miasa any amin'ny tokantranon'olona mipetra-drery. Tandremo so mamofady any. Efa misy tratran'izany ny mpiandry,
tovy ampianareo ny zavatra lazaiko. Miarahaba ny sonazako nanao dana tamin'ny alarobia nisotro ny rano Jesosy dia nibebaka dia nandohalika ka nyteny eo tsara ho Andriamanitra dia nahita veromanitra tapaky ny vilia baolina tapatapaka fotsifotsy tsara tarehy efa maina dia nisy nanolotra ny anoloko nihiratra dia tsy hitako mariko fa sepotra matetika sady von'ny asma teriteriko nitratrako ny dokotera dia misy memponempona foana mandreraka eo amin'ny ambavafoko efa itelo volana sy ny rivo efa ny telo volana zay rivotra hoy ny dokotera dia atao hoana zao tsy za fa Jesosy dokotera ny dokotera azafady aminareo dokotera ianao zany voan'ny asma tery ny tratranao zay ny atao hoe asmatika sepotra matetika dia nivavaka ianao dia misaorany Jesosy fa mamaly vavaka izy na meno valim-bavaka izy hoe ity ny fanafodinao dia raiso zany mihoatra aloha ny any dokotera fa dokotera ny dokotera rehetra izy hoy izy hoe veromanitra tapaka ny vilia baolina dia tapatapahana efa maina raha tsara zany veromanitra maina zany tapaka ny vilia baolina tapatapahana dia hoy ianao hoe ahoana fanaovana azy atao dite rehefa veromanitra dia atao dite zany atao ohatra matinao dite rehetra dia sotroina fa ny fatrany zany dia tapaky ny vilia baolina be efa maina tapatapahana fa veromanitra efa maina dia sotroina ataovy aloha zay ataovy 2 litra dia sotroy andramo ka zaho zay mangataka vavaka ny firy zao na ny fotoanantsika mangataka vavaka aminao dada fa nivadiko nanao fifadikana dia fa nivady fa tsy sotro tokantsony tamin'le fifadikanina tao nanao voady vo vita nevo zany ny fotoana iny dia niverina sotro tokandray izy sady tsy mbola mety mianatra katekomena volanandro koa efa mpiandry nefa lasa tsy mivavaka tsony zay ne nytenen'i Jesosy teo hoe anjara tsika no mitady azy misy mpiandry mihitsy mitady an'iren'olona hoe nakaizy ranona nareo any amin'ny promotion any nakaizy ranona tenen'i Jesosy hitady an'irenitsika zany ny devoir atsika mandritra nyity taona ity tapitra ny fotoana angamba fa sa ahoana mbola mpinakely sa ahoana ny hevitrareo ny fotoana manko jerena ifanena tamin'ny antoako na nisy zany ny teny hoe tsara ho Andriamanitra dia nanofy izy ny fanena tamin'ny antoany dia novonony nokapohiny mafy sady tezitra be dia hoy izy fa maninona ny vonoinao dia hoy izy hoe lasany amin'ny fitsarana maman lasany amin'ny fitsarany maman fa inona nataonyity azy sady mbola novonoiny ihany marioko fa io maman voalazy io dia efa maty
ary oneny toa koa dia olona mbola tsy mivavaka. Io mama efa maty io satria olona tsisy mivavaka dia nalefany Jesosy any amin'ny afobe. Matoa izy nanonofo hoe nalefany tiany amin'ny fitsarany mama. Zany hoe olona tsy voavonjy io anatrika didy fitsarana. Ary na iza na iza voalaza ny soratra masina fa ho tsaraina ho any amin'ny afobe izy zay. Zay ny soratra masina. Io neny toako miady aminy koa nefa ozy tsy mivavaka nefa zakapoeny. Ne didinao zany dia miteny amin'io neny to io mba hivavaka, mba tsy asika fa ho any amin'ny afobe tahaka ny mama ianao. Adidinao ny zany amin'ity taona ity zany takian'Andriamanitra aminao. Tsy olona ny la réunion ity raha tsy diso fa niona tamiko ianao dia tsara raha miona indray. Za dada nanofo tanalahy, aza miresaka tanalahy tsy no raha mpiangona eto fa tokony aninona izy zany minana tanalahy fa tena vizaka mihitsy amin'ny teny foana isanandro. Dia aza mihinana ange ianao anatin'ny enim-bolany mivoaka nana amin'izay ny nononao. Dia cancer zay dia aza miantsoatsony. Sady dada nanofo hoe tonga hono ny faranandro, tonga farandro, tonga ny farandro. Dia hitako ny anao dada ny teny hoe lazao amin'ny pastera zay hitanao. Tia ianao zany asian'i Jesosy miteny hoe lazao amin'izay pastera hitanao. Tsy vitako anefa fa miola aminao dada, tsy maintsy miona amiko ianao. Fa ny hafatry Jesosy taminy dia ny hoe mariako fa ho an'indray izay tsy mino anao hoe mpaminany ary tsy misy pirofo avokoa izany dada. Ary ireo mpanompon'Andriamanitra no tena bediny Jesosy ao anatin'izany. Zay le mpitandrina mihitsy ny asian'i Jesosy tenenina. Ianao tetezo izy dia mbola miona miborontsika hoe izy avy dia alaitsika ny anarany. Dia tsy maintsy miteny ianao. Za dada mpiandry tamin'ny fotoana nandrenesako ny teny dada dia tsy nitsahatra ny teny Jesosy hoe tsara ao Jesosy ao araka ny benindra fonao. Hatramin'izao dia tsy nitsahatra tamiko dia tsy tsahatra ny teny tamiko izy ka nonofoko alina dia nanofo nahita biby lava ny loko maro sy maitso miaraka hony Izaso ny zanako vavy. Ilay biby lava dia nanenjika be fa Izaso ny zanako anefa tsy nenjeny fa nandositra n'ilay biby lava izay niara. Dia avy eo nandray impitan'ilay izy mianaka dia ranobe etsetera. Zao lazaiko anao rehefa manonofo biby lava nareo rehetrarehetra dia mahamahina fa olona hanome pozina no zay. Raha tratra niova ianao tongotrao ny kekeriny dana isanaingana ny tongotrao, ny tananao ny kekeriny isanaina tonga dia sasao aingana rehefa nelitrano ny tananao. Fa raha velanao io pozina io nofo io raha velanao io ny tananao io na ny tongotrao ny kekeriny bibilava io maraina ny andro tsy sasanao ihany io dia manaraka ny lalan-dranao le pozina any amin'ny nofo io manaraka ny lalan-dranao le pozina tonga any amin'ny atidohanao dia ovay ny pozina io ny matidohanao sy ny masonao. Dia io olona mankahalanao io no hitanao amonanao amin'ny atsy
dia mitandrema ianao ny dikan'izay. Tandrema ianao vehivavy io enjeny io, tandrema arao masiny vadinao lehilahy. Raha tsy azonao dia anontany io rehefa kelikely io. Za dadanao hoe nisy fiarantondra anay ka akanjo fotsy maro be dia niteny hoe iraky ny mpamonjy, iraky ny mpamonjy. Eo faneona tamiko anao zay nilazaiko anao arahana. Za dadanao nofy nivatra tomobile taminao oko. Marioko dada fa za dia mpano piovana vatra tomobile. Resaka tsy misy dika zany rehefa misy fotoana iresana dia miresaka. Angamba okizay aloha lany fotoana. Ty farany. Za dadany nofy hoe nisy voalavo teo ambonin'ny armoara. Naka zavatra teo intelo ny verina nefa isak'izay misambotra azy aho tsy azoko foana izy. Farany hitako ny rifotra nandalo teo andompandrinako izy sady nivadika ohatra ny vorodamba rozy lavalava. Samboriko azoko avy hatrany dia noporetiko avy hatrany teo anoloan'ny tranonay ary nidorako ka nateny mihitsy hoe tamin'io hoe tena kalan'oro mihitsy ty, mariako fa tsy misy sakafo sy vola lava ao aminay fa lasa mitrosa foana manjavona ho azy ny vola miditra ao an-tranonay. Zay tompona teo hoe kalan'oro miditra ao aminao. Io voalavo io voalavo dia miditra eny ambonin'ny armoaranao. Intelo verina efa milaza aminao zany Andriamanitra hoe ambonin'ny armoara eo misy inona io misy ody ao. Io ody kelikely napetrak'olona amin'ny armoaranao io no antenina. Io no antenina miteny amin'ny kalan'oro hoe misy vola ato. Maraina ny andro tsy hitanao io volanao io. Ary 4 000 efa rahanao raha tsy manala ny ody io ianao. Samborinao tsy azo. Zany hoe tsy hitanao misy zavatra eo anaty armoara ambony. Zay ny dikany. Samborina ao izy zany mbola tsy tao ny tananao. Maditidity kely ohatran'ny tantely zay izy. Zay ny tsy ahitanao azy. Io le antenina. Dia rehefa avy eo anao dia hoy izy hoe nanjary nivadika ohatran'ny vorodamba roziny dia nijanona topitopandrinako. Ao andompandrinanao zany misy lambalamba kely rozy. Tsy fantatro izy na ny dada na ny niny tsy haiko fa misy an'izany eo. Io isoronaingana, io dorana. Fa io koa antenina. Lamba kely mety mahafinaritra anao io dia ajanonao ao, tsy haiko zay anaovanao azy. Ajanonao ao io anefa sy le mitony armoaranao io no antenina miteny hoe matory ato izy mivady zao. Noho izany angalaro amin'izay. Adiditsika daholo miaro tena amin'izany. Za tsy manao ndana miaro tena makaody any amin'ny dadarabe fa tao ahoana? Mpiandry. Dorana amin'ny anarany. Tsisy afa-tsy izay ihany. Sasana. Dorana vorodamba kely io. Fa izany ianao io foana no miteny angalaro rehefa misy vola, angalaro rehefa misy vola dia tsy manakanokanina reo mianakavy. Okizay zay aloha vita aloha fotoanako lany intsika zao. Anolotra rakitra sy tsodrano. Mahazo tsodrano amin'izay tsika. Azafady ny zao ny teny ato anaty baiboly ato. Zao ny teny anaty baiboly ato. Ato.
izy teona tokony izy te zay hoy izy hoe tamin'ny Daniel io aza matahotra ry ilay malala indrindra fiadanana ny eo anao. Daniel 10:9 page 829 aza matahotra ry ilay malala indrindra. Zany ny fitiavan'ny tompo antsika, fiadanana ny eo anao mahereza mahereza. Ary rehefa nyteny tamiko izy dia nianahery ka nanao hoe aoka hiteny anao tompoko satria efa nampahery aho. Rehefa nampaherezyn'ny tompo tsika dia miteny izy hoe fiadanana ny eo anao. Ho an'izay malala n'Andriamanitra hony dia omena an'izany zay manomboka androany. Sotra tompo tsangana amin'izay tsika ary anolotra ny rakitra fitiavana mandrakizay fitiavana tsika. Fitiavana mandrakizay toko no nitiavana hoa riraitsito tsy namalia araka ny otako befia tyanao sy mpamindra. Tompo lehibe tompo lehibe sy manakery ana efa tenila santa ny nalana tsy anterire fa tena sitrako noho ny lanjanaoko ny zuka dia amiko ianao tsy ovao sambata tekika mamanana ana oa tokiko ianao fiandria satianao tiatako amiko ianao tsy ovao sambata tekika mamanana ana oa tokiko ianao fiandria sauti satianao tiatako satianao tiatako satianao tiatako. Bisous Jesús teka ho any tompotsika. Misotra Jesosy fa lehibe tokoa ny fitiavanao, tsy takatra ny saina. Raha zay olombelona mpanota isan'andro san'andro zao no mahazo famindram-poa dia fitiavanao nanao zany. Nanolotra fanatitra ho anao zay Jesosy, fanatim-pitiavana, fanatim-pisorana. Anompo anao zay ampitiavana mandritra ny taona mba tsy ho latsaka ao anatin'ny sivana. Sotra Jesosy, raiso zany, akasitra ao zany, akasitra. Zay rehetrarehetra nataon'ny olona tamin'ny voady tao, anao daholo. Fankasitrana no Jesosy, mino hafa hitodika amin'izany ianao.
ijery an'izany ianao ary ankasitraka an'izany ianao. Zay ny vita Jesosy vao manomboka ny taona, tareo lalana daholo izay rehetrarehetra any amin'ny fianarana ataon'ny ankizy, mbesaina matsilo any amin'ny asa mandrarà, isondro boninahitra, dia mba ho salama tsara dododolo zay mandritra ny taona indray. Anompona ianao Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra ka na kely iny na be iny vokatry ny fo raiso ankasitrao. Dia mamindra fo any Madagasikara tanindrazana ianao. Misaotra Jesosy, mamindra fo amin'ny FPVM ianao. Misaotra Jesosy, voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika tany rehetra. Raina izy any an-danitra ho masin'ny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataony sitrapolao ety atony ny lanitra, eo ny any safazo anay ary mamevamerikay takany izay rehetra aminay, rehefa mitondra ny fakapanahy manafana ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Raisontsodranyo oy Jehova ho an'izay malalany rehetra, ho an'izay mibebaka rehetra, fiadanana ny eo anao, fiadanana ny eo anao sy ny akonanao mandritra ny taona, dia mahereza sy matanjaha fa izaho Jehova ombanao naiza misy anao. Sotra Tompo, dia ho anao ny deranao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika tany rehetra. Amen. Napetraka isika mpandray fanasan'ny Tompo sisa no mijanona.
dia mbola faly miarabantsika rehetra tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manonona ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy. Dia mbola mamerina trano ny fiarabana ho antsika ny amin'ny atratrarantsika ny taona 424 izay tena niandrasantsika zany tena hoe Andriamanitra miasa zany dia eniky ny famindrampontsika tsirairay avy ny amin'izao taona 424 zao. Tonga ao anatin'ny fotoantsika izay ibanjinatsika ny azo fijaliany Jesosy Kristy Tompo. Ibanjinatsika ny kalvarizany aretan'ny Tompony mafy indrindra. Mivelatra manoloana anao zao latabatra masiny zao. Zao fanasana zao, santatra sady ny amin'ilay fanasana izay ho amin'ny tsy fahalovana mandrakizay mandrakizay. Aoka ho fantatrao an'io fa noho ny famindrampon'ny Tompo no nahafahanao mipetraka eto androany. Noho ny famindrampon'ny Tompo no nahatongavanao eto androany. Mba hanamarinan'i Jesosy ny teny milaza manao hoe izany mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Fa raha izay misotro ny rako, mihinana ny nofoko, izany no manana ny fiainana mandrakizay ho ny Tompo ary izany anganaza amin'ny andro farany. Fa ny mba mifangatahan'ny Tompo, ny mba etaetan'i Jesosy Kristy dia izao ihany, ny mba hatsiarovantsika azy. Ny hatsiarovantsika izay mafy indrindra sy ny kapoka ny aretany mba ho famonjenantsika ahafahantsika tonga eto amin'izao toerana izao androany. Andeha ataontsika ny hira fa 270 ao amin'ny fihirana fanampiny. Ny andininy fahaefatra no ataontsika. Mo misy vai ety iriko no ilainy esoana tao Kalvari. La indra fony ray, Jesosy malalo endrety vitanao, ianao reny etaeta koa sy asambarako. Ataontsika zany hira zany 270 ao amin'ny fihirana fanampiny. Tsangana ny fiangonana. Mo misy vai ety iriko no ilany nesoina tao Kalvari. Nesoina tao ny Kalvari. La indra fony ray, indra fony ray, Jesosy malalo, Jesosy malalo, endrety vitanao, endrety vitanao, ianao no etaetako, ianao no etaetako sy asambarako. Iara iondrika ivavakitsika. Jesosy io, zany anarany zany dia miteraka fifaliana ho an'ny olona maro, miteraka fanantenana ho an'ny olona marobe, fa ao ihany koa miteraka iaho an'ny sasany izay efa manana ny anjarany any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Fa isaorana ianao nindra fonao na toy izao anay tsirairay avy, ahafahanay manatrika ny azo fijalinao, ahafahanay mibanjina ny fanavotana vitanao, fa indrindrindrindra ahafahanay manatrika an'izao fanasana masina zao. Efa santatra sahady ny amin'ilay Jerosalema vaovao, amin'ilay fampakaram-badiny zanak'ondry izay tsy isiany fahalovana intsony, dia nantsona ho anana anjara amin'izany izay tsirairay avy Jesosy. Mankasitraka indrindra, misaotra anao indrindra fa fitiavana loatra ianao. Tompo, mivelatra manoloana anao zao latabatra zao, mivelatra manoloana anay ihany koa ny karazana famantarana izay efa notanterahanao fahizay. Ianao mihitsy nikitika ny mofo Tompo izay asan'ny tanan'olombelona mba tena ho tonga nofinao, satria izay mihinana ny nofinao Jesosy dia tsy mba ho faharofy intsony. Ahery mandrakizay mandrakizay, ary mba tanteraka ny teninao hoe ny fahatany ranodindray tony ihany voromahery. Dia tahaka an'izany koa ny kapoaka Jesosy, okitianao mba tena ho tonga ranao. Fa raha nole fonina manko ny lany volinao Jesosy, dia nipatrapatraka tamin'izany ny rano, na randranao ka mangataka anao mihitsy zahay mba okitianao zao kapoaka zao ho tonga ranao, ho fanadiovana ny fananay izay andovan'ny fiainana mandrakizay. Tompo malalo, ianao ty Andriamanitra fitiavana,
ary zanona tonga anao ny antso-mpanompo marobe mba hiara-iasa aminao. Tianao ametrahana fitokisana daholy izay rehetra asa ny tananao, dia ndretony nanoana ny antsonao androany Jesosy. Indreo ny dekonina izay efa nofidinao, no amarinanao ary no amasinanao, izy ireo nitondranao voalohany hoeny amin'ny vahoakanao. Tompo, nofo sy raha ihany ireo, manana fisentony ireo, manana adi-tsainy ireo, manana adi-panahy, fa ninona angatahany amin'ny anaranao ary efa teninao raha teo zany, dia ho tanterahanao aminy fa tsy mba hiambaamby ianao amaly vavaka azy. Fa indrindrindrindra ilay tsy omby 5,000 izay nanaraka anao fa izay, fa naizanaiza tany nalehanao, naniapita loasana niakatra tendrombohatra, dia nanaraka foana ny vahoaka, satria tany maina sy mangetana ny misy azy. Maniry anao mba hanondraka ny fiainany amin'ny fahatsaranao, dia ndreo ny vahoakanao Jesosy, izay manantenanao amin'ity androandroany ity. Tsy mitady olombelona izy Jesosy, fa manantenanao Andriamanitra hamaly fity azy, hamindra fo azy. Hatreo feno izao fanasana masin'izao Jesosy, mba hoeniky ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao, ary mba ho tosy tanteraka ary iseho ny voninahitry ny anaranao. Dia misaotra indrindra Jesosy. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Fa Jesosy Tompo tamin'ny nialy iny izany amady anazy, rehefa nandray ny mofo izy, dia novakiny ka ho izy hoe, ity ny tenako ho anareo, izao nataovy ho fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka. Rehefa ninana izy dia ho izy hoe, ity kapoaka ity ho izy ilay fanekena vaovao amin'ny rako izay nalatsaka ho anareo mba ho famelan-keloka, izao nataovy ho fahatsiarovana, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo ny tompony mihinana itony mofo itony, ary misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesaka eo anareo mandra-piavaka indray. Andeha raha hoy ny Tompo fa efa voavoatra izao ny zavatra rehetra. Eo am-panatanterahana ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka, hoeny amintsika tsirairay avy dia ny nofony Kristy sy ny rany, dia ndeha ataontsika ny ra 7,900 amin'ny firana protestanta. Aza manadino ary mpiany vavaka, aza mba manary ahy analavitra anao, mitodiry ery mpanjaka kajereo ny olonao, aza manadino ahy ry mpiany vavaka. 7,900. Ianao ny fiereto ny vatolampy ianao no fiereto vatolampy eritio nakamboty azaho nakamboty azaho manana afatahotra ny foko raha miandrandranao afatahotra ny foko raha miandrandrana aza manadinoa no vavaka eny ianao no raiky ka tongotra eny ianao no raiky
ikoisa anefa ny fadalako aza mba everina efa ny fatana aza mba everina o ampifalio ao o ampifalio ao Tapa lalantava no laitas tapa lalantava laita kuisa kaisa kuia kaisa tenena ry Jehova eny mamalia izao tenena ry Jehova mamalia izao aza manadino azy aza manadino azy raha nanao fanoharana ny amin'ny vonafafy Jesosy dia karazany telo ihany no ny raisiny. Ny voaloza izy teny amin'ny vatolampy, ny sasany teny an-dalambe, ny sasany teny amin'ny tany lonaka. Ny teny amin'ny vatolampy moa dia mazava ho azy kina mony aniry eny ambony vato. Ny teny an-dalambe maniry ihany fa avy ny olona dia manitsaka azy ry havana. Nen'izao tontolo izao efa tsy raharaha intsony zany Jesosy zany, tahaka ny vatolampy ny fony. Fa ao ihany mba misy mandray fa misalasala ary gedzainy izao fiainana izao, ary tonga mipakatra ty anatin'ny fiangonana izany. Maro no mivavaka amin'ny fihetsarambelatsihy fa tsy manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana sy amin'ny fifaliana intsony taky ny hafatra izay napita tamintsika teo, tsy nanompo tamin'ny mpitiavana intsony. Aiza ny toerana nisy atsika? Ny verin-dalana ve? Nanamafo ve? Gedzainy izao fiainana izao ve dia tsy mahita an'Andriamanitra? Eto dia miangavy ny korala mba hanatanteraka an'ilay hira hoe nanolo tena ho anao andray andro izay. Fa iza tamintsika ireo tsy nanangatanana teo anatrehan'i Jesosy, nanolo tena teto mihitsy hanompo anao a Jesosy, fa rehefa nilazolazon'ny fiainana teny dia nanadino an'Andriamanitra. Mba miangavy any korala hanatanteraka an'izay hira izay hoe nanolo tena ho anao aho indray andro izay. Nawa winjaya krisa tenira Nanagana kutana numata kisa Aiganu fetana nzikya Tena takwira hira Fatibisi Asuru kuwana Efananta visana ture fakapala titeti Sari sarika ayana la vitana Usisaru kuladina Favo
Aduna vokina veria Asalatana Vofitaka Tesosia Iverina mina Ifune Farese Mitana Wamina Atave Evava Kaverayo Pamelani Eluni Fatima Fatani Isayata Mirini di kutsiwana mina Kisevula de famita Enu di kutsiita E finisse Tumari la visa Takakina ulu tena maansara Kisa Chiraketani fukuti alamina Efala miudiganambu Aizitsuni mua Ubayamcha Aluri chavira Adelina Tesosya Sabisi aswata Taberi Mitsuya Tena Bena Jana Atokya Tahamya Ilarana Adativa Kokosi Kwetulatina Umana Kisa Kofitaka Tesosya Ibeni Ramina Ifunde parese mitara wamina Atave levava kaverayo Amelani elunile echavitani Amen. Na tsy ary voafitaka ve enao mbola tsy tara mbola misy ny fotoana fa misy le anankiray zay tena nahafaly tena naontsa ny fon'i Jesosy teny hoe misy zay tena mandray izany hafatra zany misy lay vonafafy teny amin'ny tany lonaka sy tany tsara dia namoby dehibe afako zoky azandry aho efa namovy enao an'Andriamanitra fanontaniana mipetraka izany fa matoza azy ianao mbola tahaka izao dia noho ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny famindram-pony noho ny fahalebiazany zany andehantsika hiantoraka amin'ny tompo tahaka an'ilay vehivavy izay narary nandritry ny 12 taona misy tena nisomotra viavin-dambany mihitsy no sarangoditsika amin'ny ira 7:700 amin'ny firana protestanta aza mba mandalo ary mpamonjy eo aza mba manary a Jesosy tompo ry mpanjaka miainory mamonjery efa mitaraina ny vahoakanao 7:700 amin'ny firana protestanta Panzaka miainuana
taraina ny vahoakanao zefanitaka aina ny vahoaka fantatrao fa malahelo fantatrao fa malahelo ny panombola raha mbola eto aho dia mba tsotsovinao raha mbola eto aho fa tsitsovina rehefa ansaka iainoare mamozefamitaka aina ny vahoaka raha mitaraina mitompo ianao ka ieno anao izy ina mba ho ataonao azy nay matery anao ve no tantarainao sa zay mahafaly an' Jesosy no ataonao aoka ianao ikala ao anatin'ny fonao irany fanahinao hoe anao aho tompo ao zany a no ndeha ho iraitsika ampanetreteny mbola ao ampotsika ve mbola tadiditsika ve ny tenin'ny apôstôly Petera manao hoe aoka ho fantatrareo anio fa tsy zavatra mora simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana antsika tsirairay avy tamin'ny fitondran-tena adala zay azontsika tamin'ny entindrazana zay azontsika teny amin'izao tontolo izao hoe fa ny rahasoan'i Kristy
dia le rahany zanak'ondry tsy misy kilemo. Ilay mpanenjika fahiny azy tonga nafanafo ho an'ny tompo. Tena ny aniny ny teny mihitsy hoe jereo ny azo fijaliana fa teo ny namonjena anay. Tsy izy ihany anefa nay ianao koa azy, ary teo ny nanaovan'Andriamanitra fanekeny fa firenena masina ho azy. Ianao, izaho, itsika tsirairay avy tsy hakanavaka mihitsy. Ary ny alohan'ny tenenany tompo hoe vita, dia teo ny nanaovan'ny vavaka miezinezina manao hoe ray eo mamelany elony fa tsy mba fantany izay ataony. Ry havana, andehantsika hanondrika ny fanahintsika, hibanjina ny azo fijalian'ny tompo hoe anantona azy ilay mpamonjy, manantona ka miondrika ataontsika izany iry izany eo am-pitsanganana. Jesosy fa ity ny tenako izay nomena ho anareo dia izao atovy ho fatsy avana misaorazy ao am-pona. Tompo malala mihindrana ny tenin'ny mpanao salamo izay androany manao hoe maniry ianao ny nofoko. Andraindray tokoa ty nofinay ty ny feny rofy ty amin'izao fotoana izao Jesosy. Lasa manakana anay tsy fafaray ianao. Vaoka iny tenanao iny amakivaky ty nofo izay mety lora ampitso ity. Mba hanananay fanantenananao mandrakariva, hibanjinanay ianao mandrakariva Jesosy. Ary mba hanafaka anay ihany koa ny vesatra sy ny rofo izay mitambesatra aminay aty amin'izao tontolo izao. Misaotra Jesosy. Amen. Dia tahaka an'izany koa ny kapoaka. Sotronareo rehetra ty hoy ny tompo fa ity ilay fanekena vaovao amin'ny rako izay nalatsaka ho anareo ho famelany keloka mba ho fampihavanana anao indray amin'Andriamanitra iray. Misaora azy ao am-pona. Misaotra Jesosy. Dia tena nangetahetanao tokoa ny fanahinay fa androany ianao nanafaka an'izany rehetrarehetra izany, namaly vavaka anay ianao Jesosy. Dia ny any angatahako sy tarainako aminao androany eto am-poditry ny azo fijalianao dia izao ihany hoe diovy ny fanahinay mba ho afa-keloka sy tsy misy pentipentina, ka ndranao izay mikorina ty anatinay dia efa santatra sahady tahaka ny any zanak'Israely fa izay. Fa raha ho avy aty amin'izao tontolo izao aza ny fandringanana, tsy mba manana iaza miaraka aminao Jesosy. Jesu sakaizana, Jesu ana, sadi simafu, Jesu ana. Ny olona tokoa mety Jesús o fone sono Jesús ana. Ka ho vaty fantsika ty anatin'ny fonay ny azo fijalianao Jesosy, mba hiavahanay amin'izao tontolo izao satria izay dia manana fanantenana ao aminao mpamonjy. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Eo am-panatanterahana
ny fanangonana ny kapoka sy fanatazana fanatrany amin'izao fandraisana fanasan'ny tompo voalohany amin'izao taona 420 zao 570 sy 900 amin'ny firana protestanta nandeha ho tanterahantsika miorena mafy tsara amin'izay ao amin'le vatosoa dia mandrosoa dia mifahara mifikira mafy koa fa ianao tokoa ilay mpanompo sambatra tokoa. Miorena mafy tsara amin'ilay vatosoa mandrosoa mifahara mifikira mafy Yeni manambara pausambatra kautsara miyafara ibalunguma manambara kautsara miyafara ibalunguma Jesús akanzau ipanulu tenana iangavi mitalau vitendelulu akareu tenatavu samikyambana mina kani walala Natavu samikyambana mina kanikuku alalavu ianao androany zay tena tafaray amin'ny tompo teto amin'ity toerany ity natsapanyzany voninahiny mamirapiratra tamin'izao firaisana latabatra voalohany ny amin'izao taona vaovao zao dia zao ny tenin'Andriamanitra aminao ny hoe ary isy andro tsy manam-piovana ho anao eny aren'ny famonjena sy fahendrena ary fahalalana ny fahatahorana an' Jehova no rakitrao. Isaia 3:7 dia ny 9:5 no misy an'izany tenin'Andriamanitra zany. Dia mba tena ho andro tsy manam-piovana tokoa ane fa tsy amin'ny andro ihany fa ny amin'ny fanompoana ao an'Andriamanitra sy ny fanaranao dian'i Jesosy zany tenin'Andriamanitra izy zany. Mandrapavita ny fanatazana ny fanatitra zay mbola tanterahany dekona moa dia andeha ataontsika ny hira faefatra manatanteraka hira anankiray ny choral raha mbo mety dia le mba andrasako eto iny fa tena mamy Sim
hitsangana isika hivavaka. Tena zany tokoa Jesosy a. Hatr'izay dia niandry anao teto foana zahay. Na dia fantatray aza fa nalahelo ianao, dia niezaka nanao ny fomba rehetra zay mba hafaly anao dia niandry anao teto foana zay Jesosy. Na dia mpanota azy zay dia mba niezaka tsy nivadika mihitsy Jesosy a. Satria natahotra ny teninao, ary nino ny teninao hoe zay mivadika aminao sy zay manamavy ny anaranao dia tsy maintsy ho afa-baraka. Fa zay dia niandry teto foana, satria zay miaraka aminao tsy mba ho afa-baraka na oviana na oviana. Ndreo ny tsirairay avy, na dia feny fifaliana sy velombelona aza ny fanandro any teto amin'ity toerany ity, na hitanao, na tsapany fanatrehanao, dia nofy ihany ary aty amin'izao tontolo izao no misy anay, dia miseny tao any anatin'ny fona ihany. Valio vavaka izay Jesosy. Na dia mbola tsy miteny azy zay dia fantatrao ny sentosentom-po izay mipolo loatra ao anatinay ao. Fa ninninona mitranga Jesosy a, dia handrasanay eto foana ianao. Ninninona mitranga Jesosy a, tsisy mialy eto hatramin'ny farany. Fa ny atsika Jesosy a, dia lamba nakoka hatramin'ny fahafatesana ny fiarahantsika ety amin'izao tontolo izao ka hatrany an-danitra. Misaotra indrindra Jesosy, rainay ao izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, dia tsy antany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny mianina saza ary mamelany ely ary aza mitondra anay amin'ny fanjakana, fa manafana am'ratsy, manao fanjakana sy naraiso ny tsodrano izay tonomina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Lay Andriamanitra hatr'izay ary mbola mandrakizay no miteny amintsika tsirairay avy, no miteny aminao androany hoe ampoaninao ny fahasoavako. Fahasoavana lehibe no amintsika tsirairay avy, ho aminao, ho anisam-batan'olona, ho any tokantranontsika tsirairay avy, mba hatsapatsika. Fa izy Andriamanitra ny efa miteny, ary izay rehetra tia azy dia tiany hatramin'ny farany. Ho anao kosa Jesosy ny dera sy ny Lazaro ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa o Tompo fa teo panompoana, raisoko ny androko ka nadrano isa. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireriany. Aleluia! Masina Jehova tompony maro, eky ny voninahitra ny rehetra. Amen. Irasituna asami tumali sama mamuli
ifuzani ofinyotilo yetotani tami sizavatailana azute sosi nani yapesana kumaleni kodakizaka Sakatai Simanya Magitai Chitakata Kakano Tsy zay zava-misy andro aninoa marehetra ny hoavinao Vai tsy mandikindray andro any raha matoky azy anao mino fa isy fiainam-baovao fa le mbavakao anao tagnany tsy fohy fa mahavonjy anao tena teny anao Aranyachani iro favaka iro sentuna Aranyachani iro favaka iro sentuna fampanjinatrany laramiatsana malalakiana Tsy vonkizany mbola tsy miova la teny mamy lambatanoana Tena tinyanao